aminareo rehetra ny ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo. Vavaka isika. Ndeto izay midera sy mankalaza anao indray Andriamanitra fa mendrika atao anao hatrany izany. Ndeto izay mangetaeta handreny teninao andray fampaherezanao satria fantatray fa kely ely izay raha tsy manao izany. Ko dia miteny araka ny fombanao miaino anao izay tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny andriavana arak'izay efa nivakiana teo ny epistily nosoratana ho an'ny Efesianina toko voalohany andiny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 no isy ny fampaherezan'ny tompo ho anao fiangonan'ny malala indray alefa. Ary sy mianina manokana ny andiny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Nakana ny loha hevitra hoe ny vava dia mahaiza mankasitraka mba ho fampandrosoana. Mahazo tombo vavaka dia mahaiza mankasitraka mba ho fampandrosoana. Fantatsika tsara fa ny apôstôly Paul no nanoratra izany epistily ho an'ny Efesianina izany. Izy raha teo no nanorina izany fiangonana izany amin'ny maha apôstôly ny Jentilisy azy. Efesosy izany moa dia tanàna any andrefany Turkia ankehitriny. Ary ny Efesianina toko voalohany andiny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 dia fisaorana an'Andriamanitra sady fisaorana ny fiangonana no vavaka ataony ho an'io fiangonana tao Efesosy io noho ny nandrenesany fa tena mitombo sy mandroso ny finoan'izy ireo amin'i Jesosy Kristy. Ary dia modely tsara izany fietsika, izany toe-po sy toe-tsaina nataon'ny apôstôly Paul izany mba ho fianarana ho azy ireo ary fianarana ho antsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra. Mahazo tombo vavaka dia mahaiza mankasitraka mba ho fampandrosoana. Voalohany azy, manokana fotoana ivavahana isan'andro. Manokana fotoana ivavahana isan'andro. Mila tokoa moa maha-kristianina antsika raha tsy manao an'izany sika. Samy mieritreritra sy mandiny tena hoe ny apôstôly Paul amin'ny andiny 5:20 dia milaza mazava tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra io, tsy misahatra ny misaotra an'Andriamanitra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako. Amin'ny fivavahako. Ino ny dikan'izany? Manana fotoana manokana azy akoatran'izay arahana be sy maro tahaka izao. Manana fotoana manokana azy isan'andro ny apôstôly Paul ivavahany amin'Andriamanitra, hitondrany ny fikasany sy izay rehetra mavesatra aminy sy izay rehetra zara fanimpony. Manana fotoam-bavaka isan'andro azy manokana ny apôstôly Paul. Ary izany no nampahery azy. Izy dia anisan'ny apôstôly navita be tamin'ny apôstôly rehetra noho ny hery ny vavaka izay natokany ho an'Andriamanitra isan'andro. Ho iaho hoe manontany teny isika, ianao ve mba manana an'izany fotoana anokanana vavaka isan'andro izany? Mety ianao rery, mety miaraka ny mpianakavy vao maika tsara, mety misy ora manokana efa afanaonao mihitsy hoe rendez-vous an'isy Jesosy, na mety misy toerana manokana efa natokanao. Ampatsiaro tamin'ny andro Mosesy aro anao hoe tranon'ilay fionana tena natao ionana amin'Andriamanitra fotsiny. Manana an'izany ve ianao sa tsy? Raha mbola tsy manana an'izany tsika dia aoka tsy gaga mihitsy aloha raha mbola kely ny finoantsika, ny aim-pananana antsika, ary mbola tsy mahita valim-bavaka sika satria ny mivavaka aza tsy ataontsika. Ny apôstôly Paul tena nisedra zavatsarotra, nisedra zavatsarotra maro teo amin'ny fiainana. Nialonan'ny olona, nisedra fanenjehana, nogadraina, nampijaliana, nivadiany namana, ny olana samy hafa amin'ny fiangonana hoentiny eo aminy. Ny aretina koa tena nisedra n'izany izy. Saingy izao na vitany fiazakazahana izy, na vitany zara fanimpony izy,
no ny hery ny vavaka atao ny isan'andro io. Ary zany mahatonga azy mampahery ny Efesianina ihany amin'ny Efesianina 4:9-12. Mivavah mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana. Dia mba hampafiry ny olana nosodrain'ny apôstôly Paoly ireny ny olantsika ankehitriny fa manokana fotoana fivavahana manokana. Dia ho hitanao zany hoe Andriamanitra mitary-dalana sy manolon-tsaina anao. Mazotoa mivavaka dia mahaiza mankasitraka mba ho fampandrosoana. Ka faharoa, mba omeo lanja izay tsara eo amin'ny hafa. Mba omeo lanja izay tsara eo amin'ny hafa. Eo amin'ny 5:12 izao ny ambaran'ny apôstôly Paoly. Ary noho izany izao, rehefa nandre ny finoanareo amin'ny Jesosy Tompo izay hitan'ny olona masina rehetra. Nandre ny finoanareo amin'ny Jesosy Tompo izay hitan'ny olona masina rehetra. Raha atao amin'ny teny hafa dia izao hoe hitako, henoko fa nandroso ny finoanareo any Jesosy Kristy Tompo. Ary nafaly ny apôstôly Paoly zany fandrosoana teo amin'ireo kristianina tao Efesosy izany. Tena tonga azy manoratra amin'izy ireo toy izao, mahatonga azy manatona, mahatonga azy miarahaba azy noho izany fandrosoana hitany zany. Dia hitanao fa le toe-panahy nijoron'ny apôstôly Paoly dia manjary vao mainka manana tsara ny fifandraisana, ny fihavanana aman'olona. Ary tsapa misy ao ambadika hoe mba hahatonga an'ireto Efesianina reto mba handroso hatrany amin'ny finoana, handroso hatrany amin'ny fiainana. Ny apôstôly dia azo antoka fa mahalala tsara hoe amin'ny maha-olombelona azy ireo manana fahalemena ihany ireo Efesianina ireo. Fa tsy izay fahalemena izay no nororitiny ka nomezany tsiny azy lavo. Fa ilay fandrosoana hita amin'ny teo aminy dia tena nasongadany, tena henoko. Ary tsy miteny efa tsy misy teto. Ny apôstôly Paoly mba mananatra ihany raha misy adosoana ataon'ny kristianina na fiangonana. Fa nasongadany mihitsy dia hoe mandroso ny finoanareo. Izany toe-tsaina ijoron'ny apôstôly Paoly zany, izany no tokony anarantsika. Tsika moa zao raha malala fa dia ohatrany hoe tezay ny tambajotra tserasera. Dia izay zavatra hita ao na dia tsy, na dia ohatrany hoe tsy sambotsika ary zany dia eo ihany tsika. Nefa dia iaraha malala fa indraindray tena toe-tsaina mihiba no voizina na iainan'ny olona ao amin'ny tambajotra tserasera. Raha mba misy mamoaka zavatra anankiray eo, ny fanakianana sy ny fanenjehana sy ny fanomezan-tsiny, fanarabiana, zany mibetsaka ao. Raha hoe fanamarana milaza zavatra tsara hoe 5:20 isan-jato ny zavatra tsara, mety misy pentina kely angamba 5 isan-jato dia tsy mahita fa tsy le 5 isan-jato ny olona resahana sy hitarina. Mampieritreritra zany, tsy tahaka zany mihitsy ny toe-tsaina ijoron'ny apôstôly Paoly eto ampianariny atsika. Mampatsiaro amin'ilay fanoharana hoe rano tapaky ny very. Hainareo tsara angamba zany rano tapaky ny very zany. Raha ohatra anao ka olona mora kivy, te anakiana lava, tsy mety afa-po, dia ahoana hoe ianao? Ny any ambaranao tsy mbola very ny tapany, tsy mahay mankasitraka mihitsy fa dia izay anakianana ihany. Fa le olona te hampahery kosa, le mahay mankasitraka izay efa ezaka vita, mahita hoe efa feno kosa ny tapany. Tsy zay ka aoka mihitsy tsika tsy anaikio handray fitazana ratsy na amin'izay ataon'ny olona amin'ny tambajotra tserasera ao, na amin'izay teny ataon'ny olona, fa isika dia olona mahay mankasitraka ary mikendro izay hampandroso fa tsy ny hampihemotra. Samia ary mandiny teny sao voatery ny fomba ratsin'izao tontolo izao ka hoe mitady izay hampihemotra misitona izay te handroso, fa tena mifampahery, fa tena androso amin'ny finoana isika, androso amin'ny lafiny rehetra. Fa tena sady farana mazotoa mivavaka, mahaiza mankasitraka mba fampandrosoana, ka mivavaka ho an'ny hafa, mivavaka ho an'ny hafa.
Ny mivavaka ho antsika moa ohatran'no mandeha ho azy ihany, fa tena vitsy ny mahavita mivavaka ho an'ny hafa. Nefa dia tena izay ny maha-kristianina antsika, ary izany no tokony hampiavaka antsika. Izao ny voalaza amin'ny 5:20, tsy mitsahatra ny misaotra an'Andriamanitra aho noho ny aminareo, ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako. Mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako. Tena nanampy betsaka ny apôstôly Paoly ny fitondrany am-bavaka ny olona io. Ny olona koa moa mazana tsy manano azy raha tsy misy olana. Ny vavaka no fitaovam-piasana voalohany no entin'ny namahana zany. Ary zany koa ny mbola zaiko antsika, isa moa tsika tsy misedra olana na fampitondrana amin'ny ray aman-dreny na mivady na mizaka ao an-trano fotsiny zany, maika fa ny ampianarana, ny ampiasana, aiza na ty ampiangonana azy, sedra olana foana tsika. Inona no fihetsika voalohany tonga ao an-tsainao raha hiatrika amin'izany? Heritsaina sy herim-batana fotsiny ve? Tsy mahomby zany rehefa ny vavaka mivavah ho an'ny hafa. Zany mahatonga ny apôstôly Paoly milaza hoe aoka ny fivavahana sy ny fifonana ambany misaorina no entinareo manambara ny fankatahana. Samy mba te ho afakolana daholo sika, te ho afakaretina, te azo hery manoloana ny fanenjera sy ny sisa. Mazava ny fampianarana eto mivavaka aloha, hoeto am-bavaka, hoeto am-bavaka, na dia olona manerana anao azy hoeto am-bavaka. Ary Jesosy Kristy dia mahitsy ny teny amintsika izay tia hanaradia azy, mivavah. Eny mivavah na dia ho an'izay manisy ratsy anareo azy. Io ka toko fahenina andika 7:20. Eny mora tenenina angamba zany eto, fa tenin'ny tompo zany, dia mila manaiky sy manetry tenitsika mianatra n'izany. Mivavaka na dia ho an'izay olona manisy ratsy atsika azy, mba azony izy ireo ny fanavotan'Andriamanitra ihany koa. Ny apôstôly Paoly dia mivavaka ho an'ireo Efesianireo, da tsika amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20 zany. Mivavaka mba azony izy ireo ny fanahy ny fahendrena, mba hitombony amin'ny fahalalana an'i Kristy, mba hampahiratra ny maso ny saina, ary mba hanana ny fitiavana. Zany hoe zavatra tsara no nikendren'ny apôstôly Paoly raha mivavaka ho azy. Fa tsy hoe satria olona nanao ratsy ahy dia ho zoniko ary vavahako ho tratran'ny loso. Tsy nampianaritsika an'izany ny tompo, fa mivavaka ho ny tsara ho azy. Fa ny tompo no mifampitondra amin'izany olona mety manao ratsy anao zany, mety mavesatra ny fotsika, tena misy lonolony, te hamarifaty, reraka mihitsy ny fotsika. Tsotra ny antony, raha mbola mahatry la be ohatran'izany le izy, ian'izay mbola tsy mivavaka ho an'le olona nanao ratsy anao ianao. Tena Andriamanitra tsy mba mamitaka fa andramo zany. Zay zao dia fandray amin'ny karazan'olona rehetra, tena arak'izany hoe karazan'olona rehetra, na amin'ny maizy aza, na amin'ny toetra, na amin'ny tsy mora ny mitondra olona. Fantatrareo zany na dia ao an-trano fotsiny azy ao ny ankonana, fa raha tsy ampy an'io vavaka ho an'ny tenanao, dia mivavaka ho an'ny hafa, mivavaka ho an'le olona mety mametraka olan'io, dia milaza anao fa tsy vita, ary ho reraka, dia hivoto ao foana ny fotsika, dia mitempotempo fankahalana foanao, dia tsy mahazaka mihitsy isika. Mivavah ho an'ny olona manahirana anao, dia ho hitanao manahoana ny vokatry zany eo amin'ny fiainanao, manahoana ny zavatra namboarin'ny tompo, hitondra fanovana manoloana zany olona n'izany. Ary avana malala isika kristianina mpanaradia ny tompo dia malala tsara fa tsy resaka nofo aman-draha fotsiny isika ety an-tany, fa tena ara-panako. Fomba fiteniantsika foana ny hoe ady ny fiainana, marina tokoa zany.
kanefa tsy amin'izay ara-nofo izay ihany. Ny apôstôly Paoly dia nampianatra antsika ao amin'ny Efesianina ihany toko fahenina andininy faharoa ambin'ny folo. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka n'izao fahamazinana izao dia amin'ny fanaratsany amin'ny rivotra. Anatsorina, mitolona amin'ny satana isika. Mitolona amin'ny satana isika. Fanaratsany amin'ny rivotra zany. Tsy raha mbola izay ny nofo na ny hery dia tsy maleo ny fanahy ny teny Andriamanitra. Tsy ny herim-batana sy ny herin-tsaina fotsiny zany no andraisana ny satana, fa tsy maintsy ny herin'Andriamanitra. Ny fanahy ihany no maroka ny fanahy, mangataka ny fanahin'Andriamanitra isika. Zany no ampahaizana anao, mbola merenana anao hevitra hoe mahazo mivavaka, mahaiza mankasitraka, mivavaka ho amin'ny hafa. Ho aminareo hatrany eny an-tompo. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, notre message pour cette semaine est tiré de l'épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 23. Surtout les versets 15 à 18. Et j'ai intitulé notre message de cette semaine « Priez et soyez reconnaissants en vue de l'édification ». Priez et soyez reconnaissants en vue de l'édification. Cette épître aux Éphésiens a été écrite par l'apôtre Paul. Éphèse était une ville située à l'ouest de Turquie actuelle. Et Éphésiens 1, 15 à 23 est une reconnaissance, une prière en faveur des Éphésiens que l'apôtre Paul a fait, car leur foi et leur amour pour tous les croyants ont grandi. Et ces gestes de l'apôtre vont sûrement servir de leçon pour eux et pour nous aussi. C'est pourquoi notre méditation est intitulée « Priez et soyez reconnaissants en vue de l'édification ». Premièrement, consacrez un moment de prière par jour. Consacrez un moment de prière par jour. Au verset 16, l'apôtre Paul a dit « Je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières. » Dans mes prières. C'est-à-dire, l'apôtre Paul a un moment de prière propre à lui chaque jour. Une prière pour éclairer ses décisions et ses activités, ses missions. Une séance de prière lui permettant de mettre sous les mains de Dieu ses difficultés. Nous devions, nous aussi, nous examiner tous. Avons-nous cette prière journalière? Qu'elle soit individuelle ou en famille. Peut-être dans un lieu spécial, comme la tente de rencontre au temps de Moïse. Si nous ne l'avons pas, c'est normal si nous nous sentons encore faibles, si nous n'avons pas de spiritualité, si nous ne connaissons pas l'exaucement de notre prière. Il faut dire que l'apôtre Paul a connu beaucoup de difficultés. Il a connu la persécution, la jalousie de ses adversaires, la trahison, les maladies. Il a connu l'emprisonnement et la torture. Mais la prière journalière, représentée ici par mes prières, dans le verset 16, a été un support pour lui, un réconfort et un encouragement. À chaque fois que nous prions, nous ouvrons notre cœur et notre monde pour que le Seigneur intervienne. C'est pourquoi l'apôtre Paul a exhorté les Éphésiens au chapitre 6, verset 18. Priez en toute occasion. Priez en toute occasion. C'est sûr que nos problèmes ne sont pas si nombreux que ceux de l'apôtre Paul. Alors, pourquoi ne pas prier comme lui?
nous aussi nous devrions commencer et terminer notre journée par une prière. Sinon, nous nous perdrons facilement. Deuxièmement, reconnaissez l'effort des autres. Sachez reconnaître les efforts des autres. Au verset 15, l'apôtre Paul a dit, « Voilà pourquoi, maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les croyants. » Autrement dit, l'apôtre Paul leur a écrit qu'il a reconnu que la foi et l'amour pour les croyants des Éphésiens ont grandi. Grâce à cette joie, en voyant ce progrès, en constatant ce progrès, l'apôtre Paul a pu leur écrire et les féliciter. Choses qui ne sont pas faciles dans la vie de tous les jours. La reconnaissance de Paul a renforcé la bonne relation entre eux. Et je vous le dis, une telle attitude envers autrui génère facilement la bonne entente, l'édification pour tous. L'apôtre sait bien qu'en tant que tel, les chrétiens d'Éphèse ont sûrement quelques faiblesses. Mais là, il s'efforce de remarquer et de féliciter leur progrès dans la foi en Christ, car il cherche avant tout leur édification. Et nous, qu'est-ce que nous cherchons dans notre relation avec les autres? C'est triste de constater actuellement la méchanceté des gens, surtout à travers les réseaux sociaux. À la moindre publication, les internautes trouvent toujours des critiques, et souvent des critiques destructives. Bien que la publication représente 95% de positif, les gens cherchent et s'attardent toujours sur le négatif du 5%. Lorsqu'on vit comme ça, lorsqu'on vit dans la haine et dans l'amertume, on dirait on cherche toujours la petite bête. Nous devenons un problème pour notre environnement et pour les autres, bien sûr. Une telle attitude ne permettrait jamais à progresser, que ce soit dans la famille, dans la société, dans l'Église et dans le pays. Cela nous rappelle l'histoire du verre à moitié plein. Une personne pessimiste ne la verra jamais à moitié plein. Elle dira que le verre est à moitié vide, car elle n'est jamais reconnaissante. Elle n'est jamais satisfaite. Elle veut toujours critiquer et décourager. Alors attention, éloignez-vous d'une personne pareille si vous voulez progresser. La parole de Dieu nous dit ici au verset 18 que les yeux d'une personne pareille sont encore aveuglés par le péché, car elles n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur cœur. Cherchons-nous vraiment à reconnaître et à encourager, ou nous aimons seulement à critiquer et à décourager les gens? Que chacun s'examine sincèrement devant le Seigneur. Priez et soyez reconnaissants en vue de l'édification. Troisièmement et dernièrement, intercédez pour les autres. Intercédez aussi pour les autres. On est trop habitué à prier pour nous et pour notre environnement. Mais ici, la parole de Dieu nous enseigne à prier aussi pour les autres. Efforcez-vous à prier pour les autres et vous verrez que grâce à cette sainte action, vous recevrez un réconfort spirituel sans précédent. C'est pourquoi l'apôtre Paul a déclaré avec beaucoup de joie aux chrétiens d'Éphèse, verset 16, « Je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières. » Et cette pratique a rendu facile les relations de l'apôtre. D'où son exhortation
en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. C'est dans la prière, et seulement dans la prière, que nous connaîtrons la volonté de Dieu. Dieu intervient dans nos prières pour penser les blessures de nos cœurs. Pensez-y. Ainsi, nous comprendrons l'exhortation de Jésus dans Luc 6, 28. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Peut-être notre première réaction, c'est de dire, c'est impossible. Certes. Mais si nous le faisons, si nous l'essayons, et si nous ne l'essayons pas, surtout, nos cœurs demeurent encore lourds, amers et rancuniers. Et j'espère que vous n'allez pas admirer avoir un cœur comme ça tout le temps. C'est l'enfer. Alors essayez, et vous verrez que le Seigneur sait de quoi il parle lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués », peut-être fatigués par la colère, par l'amertume, par la déception, de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos. Comme Paul l'a fait, nous devrions aussi intercéder pour le bien et l'édification des autres, bien qu'il nous ait fait du mal, comme a dit le Seigneur. Chers frères et sœurs, vous avez souvent entendu que la vie est un combat. C'est une lutte. Et la parole de Dieu aussi nous rappelle dans Éphésiens 6, 12, nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur, c'est-à-dire Satan. On ne peut pas vaincre Satan juste par les forces intellectuelles et physiques, mais surtout par les forces spirituelles, par le biais du Saint-Esprit. Alors, armez-vous de prière et soyez reconnaissants. Priez pour les autres et vous verrez que Dieu est bon. Il ne cherche qu'à nous édifier afin que nous soyons tous fidèles jusqu'à la fin. Amen.